Ajantsika eto amin'izay fa maro ireo toeram-panofanana eto Madagasikara saingy manana ny mampiavaka azy ny CNAM toerana iray izay azahoan'ireo mpiofana diplôma avy any ampitan-dranomasina misy moa ny hetsika herinandron'ny CNAM tanterahana etsy amin'ny lycée français etsy Ambatobe. Ny CNAM na ny Conservatoire national des arts et des métiers dia mikendry ny hitondra ny anjara birikiny amin'ny fahombiazan'ny vahoaka malagasy sy ny fampandrosoana ny firenena malagasy raha ny fantatra nandritra ny fanokafana ny herinandron'ny CNAM izay tanterahana etsy amin'ny lycée français Ambatobe. Ny Premier ministre ny Dr Koul Roger izay mpiay ity hetsika ity dia nanorotsoritra tao anatin'ny lahateny izay nataony fa zava-dehibe ny fanabeazana amin'ny ankapobeny sy ny fampiofanana arak'asa ary nanambara ny tena ny fa zava-dehibe ny fisian'ny CNAM eto amintsika. CNAM dia fanabeazana, CNAM dia fampianaran'olona fanabeazana ary izay mikasika ny fanabeazana ny zavatra ilain'ny Madagasikara tokoa. Io dia io ihany no mahafahatsika hiala amin'ny voalohany aloha amin'izany fomaratsy izany zany eo amin'ny nama dia hoe tsy vitany mahay fotsiny hoe vakina ao anatin'ny boky fa ilain'ireo koa ny mahay hoe ahoana fomba hitondrana an'ity zavatra ity rehefa tonga hoe mise en application pratique zany no mahatsara ny école anankiray ity. Notsahivin'ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny CNAM fa ahafahana mahazo ny diplôma avy any ivelany ny fiofanana arahana eo anivon'ity fitoeram-pampianarana ity. Ny antony nanaovana an'izao zany dia tsy fantatry ny olona. Eto Madagasikara représenté zany hoe misy eto grande école la vazaha izay manome diplôma vazaha sanatria tsy hoe ny diplôma gasy tsy zany fa be da be manko le olona zao amin'izao fotoana manenjika mivoaka ny velany nefa eto Madagasikara dia izay ataony any velany any no amenay ny mpianatra eto. Ny diplôma dia diplôma ny ministère de l'éducation any an-dafy ny délivrer azy. Ny fanadinana dia alefa ny zagoam-piana dia mandalo amin'ny ambassade zay mandeva izy miverina any tsaraina dia mamoaka vary fanadinana izy. Ary mitovy ihany zany ny diplôma izay avoakana eto sy ny avoaka any an-dafy satria oka ny any ny tsara dia ny any no manome an'ilay diplôma. Dia ny atin'ity zany dia mba ahafantarany olona an'izay. Raha pitsy moa dia mbola isy ny famelabelaran-kevitra sy ny fampirantiana izay misokatra ho an'ny rehetra etsy amin'ny lycée français Ambatobe.